Miarabantsika rehetra ary namana malala amin'ity fiarahantsika ity. Mankasitraka anareo manaraka izao fandarana tiantsika izao. Be dia be, maro dia maro ianareo no mandefa hafatra miafina hafatra ao amin'ny pejy a. Misy ihany koa eny an-dalana eny miteny mivantana mankasitraka any anaty fiarakodia mankasitraka tompoko. Manaraka an'izao fandarana izao ary dia tonga aty aminay ny hafatra mankasitraka antsika ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Ditra ny andro maromaro dia lesona ny anarantsika mahakasika an'ireo toe-javatra hitranga amin'ny andro farany. Ka ny zavatra hitranga dia misy toe-javatra mifanotonotana, hitranga, mifanesisesy. Misy an'ireo toe-javatra rehetra zany tsara tandrisaina amintsika ihany. Ambaran'ny sokatra masina sy ny faminaniana manao hoe isy ny atao hoe fanavaozana ara-pivavahana lehibe. Isy ihany koa ny fanomboana ny tombo-kasen'Andriamanitra. Efa hitantsika tamin'ny lasa io a. Isy koa ny atao hoe ranonorana farany, le fanahy masin'Andriamanitra ho arotsaka amin'ny fomba mivantravatra ao amin'ny zanany. Fanahy masina, ranonorana farany. Misy ny atao hoe antso lehibe, antso maika, fitorinana ny filazantsara amin'ny fomba miezinezina tsy takatra ny sainy. Dia misy aorianan'io ny atao hoe sivana, fanivanana ireo tena vahoaka an'Andriamanitra mahatoky amin'ny fahamarina. Ary misy ny atao hoe andro mahory, fahoriana, tena fanenjehana mivantana ho an'ireo zanak'Andriamanitra. Ka mijerentsika androany dia ao amin'ny Isaia toko 2:20. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: mandehana ry oloko midira ao amin'ny efitranonao ary mirindrina varavarana ianao ka mierekely indray mpimaso mandra-pahalasa ny fahatezeranao. Faminaniana zay nataon'Andriamanitra ho amin'ny zanak'Israely, mierekely midira ao amin'ny efitranonao. Inona moa zany efitrano zany e? Ny faminaniany bokin'ny Isaia dia boky ara-paminaniana, mitantara ireo fomba hitondran'Andriamanitra ny zanany. Ka le hoe mierekely, miafena kely dia izao amin'ny andro farany dia hiafina any amin'ny toerana maro isan-karazany manerana an'izao tontolo izao ireo zanak'Andriamanitra mahatoky. Vita ny fanombohan-kase, vita ny fanavaozana ara-pivavahana, fantatrareo nahazo tombo-kase mijoro mahatoky, dia isy ny sivany fanenjehana. Ka mandritra an'ireo fanenjehana ireo dia hitsoaka ny tanan-dehibe ny zanak'Andriamanitra ary hiafina any amin'ny toerana maro isan-karazany. Ireo zany le tena mahatoky mijoro amin'ny fahamarinana ary tsy miozongozana, mijoro amin'ny fahamarinana. Ry namana, amin'izao fotoana izao no ahafahantsika mifikitra amin'ny fahamarinana satria tsy maintsy hisy ho avy, tsy maintsy ho avy ny fotoana izay hikorohana ny finoantsika ary mila mijoro amin'ny ankehitrinytsika. Ny anjelin'Andriamanitra hitondra an'ireo zanak'Andriamanitra mahatoky ireo, hiaro, hiambina, hanafina azy ireo, tsy ho tratra ny fahavalo ary hanomery azy ireo, hanome ny sakafony izy ireo mandritra ny fotoana izay andalovany amin'io fanenjehana sy fikorohana maivaiva io any amin'ny toerana maro isan-karazany. Tsy afaka mandositra an'io fanenjehana io ny olo-marina raha tsy misy asa masina ataon'ny anjely. Ny anjely no mitarika azy, ny anjely no manoro azy ny fitoerana hiafenana. Mety ho tafasaraka ny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana fa dia mijoro amin'ny finoana any amin'ny toerana misy azy avy any. Mety ho tsy tafaradalana ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny mpivady, mety ho tafaraka ny fianakaviana fa ny azo antoka dia izao mijoro amin'ny fahamarinana ary mifampivavaka any amin'ny toerana izay hiafenany hanenjehan'ilay fahavalo azy any. Mbola miasa mikery ireo izay mandray fanapahan-kevitra hiandany amin'ny fahamarinana, mbola manomery azy ireo ny tenin'Andriamanitra, mbola manohana azy ireo ny tenin'Andriamanitra. Ary zao ny fotoana ahafana mifikitra amin'ny fahamarinana. Tandremo ry namana, no miala amin'ny fahamarinana, miala amin'ny finoana, mitsoaka amin'ny fahamarinana noho ny hoe toe-javatra maro isan-karazany any am-piasana, any am-pianarana, ataon'ny fianakaviana, mijoroa aza miala fa arovan'ny anjely isika amin'ny androm-pahoriana. Maka toerana kely, miafena, miery kely, indray mpimaso monja, mandra-pahalasa ny fahatezerana, mandra-pahatapitry ny loza fanenjehana. Aza matahotra, tsy maintsy ho avy zany ny fanenjehana sy ny fikorohana. Fa izao zany ny fotoana fanaovana fanazarantena, entraînement, mifikira amin'ny tenin'Andriamanitra. Aza miala fa dia Andriamanitra aniraka ny anjeliny hanampy sy hanohana antsika. Hiara hivavaka isika tompoko. Saotranao zay tompo tsaro, menao lesona matanjaka, lesona mana ny maha izy azy, afatra mampahery, afatra manome toky, fa na dia hisy fisedrana sy fanenjehana aza hitranga dia eo ianao
maniraka ny anjely miaro anay. Tompo, taio ny finoanay, taio izahay manana fijoroana matoky aminao hatramin'ny farany, io namana manaraka ny fandaran'io arovy amin'ny fomba manokana, amin'ny anaranao Jesosy, amen.